Nandritra ireo roa herinandro nanatanterana ny fampilezakevitra ho an'ny fividianana bentanana sy mpanolontsaina dia nanambarany teo anivon'ny mpitandro filaminana fa nizotra tamin'ny mpilaminana inandritra izay fotoana ny fampilezakevitra izay. Nizotra tao anatin'ny filaminana ny roa herinandro nanatanterana fampilezakevitra ho an'ny fividianana bentanana sy mpanolontsaina hoy ny mpitandro filaminana. Tsy nisy ny fitaranana voaray ary tsy nisy ihany koa ny lanan'ny fandraisana andraikitra mpitandro filaminana hoy ny General Rakotomana Florence. Tsapatsika moa fa raha teto amin'ny faritany Antananarivo dia mbola tsy nisy hoe propaganda ka nitarika fisavorovorona mateny an-dalambe zany. Na dia ataontsika hoe nisy aza reny cortège reny na filaharan'olona mitondra ny ataontsika hoe ny propagande na candidat ray dia sy nilingelina ny filaminana misy zay na ny fandriampahalemana marina fa mety nisy fitohanana nefa tsy dia hoe fitohanana tena nitarika hoe immobilisation tsy ahafahana mihetsika mihitsy. Nisy koa teo isan-karazany famorena olona zay nanaraka moa zany ny toerana zay noferan'ny préfecture de police n'Antananarivo renivohitra ao koa ny manodidina Antananarivo dia nanaraka an'izay fipetra daholo zany ny candidat am'izao. Tsisy any fitarainana tonga teto am-pelatana ary sisy ihany koa tranga ka nila ny fandraisana iandraikitra zay dia isorana be dia be ireo candidat rehetrarehetra. Androany moa zany ny farany iny plus précisément hoe arapitso amin'ny maraina mino fa io faratoko koa dia izotra koa amin'ny ara-dalàna. Ifarana rampiso 3 Jolay amin'ny enora maraina ny fampilezakevitra ho amin'ny fividianana bentanana sy mpanolontsaina. Hoentitra ny mpitandro filaminana amin'izay rehetra miny mandika ny lalàna ao anatin'ny fiatoana mialohan'ny fandrasam-bato. Io zany araka ny voalazako tamin'ireo foana hoe ity fividianana communal municipal aty dia mitovy amin'ny fividianana rehetrarehetra ny lanjany fa tsy hoe tamin'ny fividianana filohan'ny repoblika dia ententitra kokoa na hoe tany fividianana sombahoaka dia ententitra kokoa fa ity dia hoentitra ihany koa ny fitandronan'ny filaminana. Inona moa no andraikitra mitandro filaminana amin'ny andron'ny fividianana? Ao aloha zany amin'ny ankapobeny ny fitandrovana filaminana sy ny fandriampahalemana indrindra eto amin'ny faritany Antananarivo zay endriketako indrindra fa eto amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra sy ny manodidina azy. Mitandrovana zany ny alina ny alaka misy alina zany ny filaminana sy ny fandriampahalemana. Eo amin'ny filaminana zany dia sao dia misy mbola mitohy ihany ny propagande nefa voararana lalàna fa amin'ny enina maraina ny farany raha misy zay dia sy maintsy mandray indraikitra tamin'ny filaminana satria tsy manara-dalàna zany. Itoy ny fanamafisana fitandrona amin'ny filaminana mandritra ny andro raika amin'ny 3 Jolay 2024 hoy ny General Rakotomana Florence.